Tatoato zay dia nisy andian'olona vitsivitsy manao fanambarana fa hoe anangana fanjakana iray hafa ankoatran'ny Repoblika Madagasikara atao anatin'ny tany-pirenena malagasy. Tsy aivina fa izany dia fanitsakitsahana kitsahan-tsotro zao ny andininy voalohany amin'ny lalam-panorenana malagasy, ary tsara marihana ihany koa fa sazian'ny fehezan-dalàna famaizana na ny code pénal malagasy izany fanotoinana ny maha-iray ny fanjakana sy fikomiana hitarika fanakorontanana ny fanjakana sy ny firenena izany. Tsara marihana aoka isika vahoaka malagasy tsy ho voatarika, tsy ho voakorotan-tsaina amin'ny zavatra tsy ara-dalàna ary zavatra tsy hitondra afa-tsy any amin'ny fikorontanan-tsaina, tsy hitondra afa-tsy any amin'ny fivarinan'ny firenena any amin'ny fahatrana lalina sanatrian'izany raha ohatra ka andeha anaraka ny korontana sy ny tsy ara-dalàna toy izany. Ary fantatsika nefa tsy misy olom-pirenena mihitsy azo tombotsoa amin'ny fisian'ny korotana eto Madagasikara. Ao anatin'ny fitoniana, ao anatin'ny filaminana no ahafahantsika vahoaka malagasy rehetra miaina sy miary ankalalàna sy ara-dalàna. Fantatsika tsara fa araka ny lalam-panorenana dia tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fifidianana no isian'ny fifandimbiasam-pahefana. Ary amin'ny tany demokratika rehetrarehetra ohatran'ny malagasy izay ihany lalana azo irosoana amin'izany fifandimbiasam-pahefana izany. Efa mandroso tanteraka isika zao amin'ny fikarakarana ny fifidianana izany, ary fantatsika tsara fa efa ao anatin'ny propagande na ny atao hoe fampelezan-kevitrytsika ka aoka tsisy intsony ny fanakorontanana ny saim-bahoaka, ny fanakorontanana sanatria ny fiainam-pirenena, satria dia efa io lalana makany amin'ny fifidianana io no efa safidim-bahoaka amin'izao fotoana izao, ka aoka tsy hisy intsony zany sanatrian'izany andian'olona na olona vitsivitsy indray hitady lalana andeha hanemorana an'izany etahetam-bahoaka izany.